fiangonana Baio mandanjapy ambohy manatrika mitoka monina tanteraka tsy misy pia. Fiarahamonina malagasy sy mban'ny fantrana sy ny fahasahiranana ankehitriny. Fitsapaham-pitokisana takiany dimy aradrariny azy hoy ny loholona HVM teo aloha. Faltafaraka aminao indray tombo kilasy tongoavy amin'ity aliny sabotsy fadimy volana martsa taona 2022 ity manatitra ny araba tombo kilasy tongoavy ary manasanao mpanajana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao ny sosialy avy hatrany no anomboana ny fiarahana roa volana tsy aoriany fandalovany ilay rivodoza ana tsy mbola tafarina ary miaina anaty fahasahiranana sy tebotebo tanteraka ireo mponina manodidina ny 10 ao amin'ny fokontany Baio mandanjapy ambohy manatrika ao amin'ny distrika Antsimondrano Traboina ary mitoka monina ny tanàna tsy mba misy mpijery hatramin'izao ka anovan'izy ireo antso ny ijerena manokan'izany fanadihadiana eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Mitoka monina voadidina rano ireo mponina eto amin'ny fokontany Baio mandanjapy ambohy manatrika distrika Antsimondrano. Roa volana tsy aoriana andalovan'ny ilay rivodoza ana tsy mbola tafarina ny fiainan'ny mponina. Dibidrano ny tanàna, potika sy lasan'ny rano ny fambolena sy fiompiana, simba ny fitaovana ao an-tokantrano, tsy afaka manohy ny asa fivelomana andavanandro intsony noho ny fisian'ny ranobe. Very fanambola velona ny mponina ety an-toerana, miaina anaty fahasahiranana sy tebotebotsaina andro aman'alina. Tsy misy intsony ny arapaka kanefa dia zaza amam-behivavy avokoa ny ankamaroany ny mponina ety. Mirobo-drano hatrany ambalahana raha tsy manana vola hiampitana lakana. Hatramin'izao anefa tsy mba misy tompona ndraiky mpanjakana ny jery azy ireo. Misy ny fanampiana atao amin'ireo fokontany manodidina saingy toa atao toy ny zanan-kiala hafa tsy mahazo ny anjara ny mponina ety. Zavatra mampalahelo kosa tompoko nataony anay eto amin'ity toerana ity. Nefa izay dia izao mifatrahanay vahoaka malagasy eto amin'ity mandanjapy sy Baio ity. Maka foza orana izay dia maka trondro, manao baton-drakitra izay, manao jiro izay. Nefa ny lalana tsisy, lakana andoavam-bola, tsisy hivarotana anazy, ny orana mijoy foana. Zao izay tsisy vola mihitsy ny amin'izao. Maka foza orana izay nefa ny rano atraty ny rano andehananay raha maty azy izay dia mba ahoana. Nefa ny ao ambony izany dia efa mahazo aina fotsiny ny eo ambony. Izay ataon'ny olona tohatra fiakarana hakana fanampiana any amin'ny fanjakana rehetrarehetra any. Ny adidy tompo dia manao adidy tsara izahay. Hatramin'ny fahafalalana roanjato isam-bolana, hatraty mbola tonga ny mpamafalalana hatraty Tembakely ny rano. Izay manana projet izay rehefa tsy hanao an'ity lalana misy anay ity fanjakana dia hoe angataka le roanjato izahay anaovana ihany lalana anay fa raha roanjato ataona isam-bolana tompoko mety avitana ihany ity mandritry ny herintaona vitanay pave kely ity lalana makaty aminay ity. Ka izay tena mba mampalahelo anay izay nge vahoaka kely Tsaroana ry tsy afaka teny ambavany mponina tety ny fomba fitantanana tamin'ny fotoana nitondran'ny filoha Marc Ravalomanana sy ity fitondrana ity. Sarotra ho izy ireo ny mampita. Na tsy ary nisy mpiainy vahoaka tamin'ny fotoana nitondran'ny filoha Ravalomanana. Nanampy sy nitsinjony rehetra. Ankehitriny kosa velona mitsipozipozy hodiny ny fanjakana faniny. Lakana roa izay fanomezana avy amin'ny antoko-tima taona maro lasa izay no mbola ampiasainy po ny famezivezena hiatrana ny fiainana andavanandro. Sapanay aloha dia maro ireo mpitondra politika izay milatsaka hovidiana be ny tanàna na depite fa nisany mba namenay aloha hita amin'ny masina eto amin'ity mandanjapy misy anay ity dia ny tima name lakana anankiroa tamin'ny roa taona lasa izay mbola andehananay hatramin'izao himpitana menakady voaka tsy miditra maraitsy hariva antitana an'ity reo beanaka bevoka mitaiza kely izay mivaeveny io rano io atahorany fatin'ny rano ny ankizy ny lehibe koa ara efa misy maty an-drano mihitsy ara tety ary efa roa zay mangataka anareo mpitonda fanjakana tsy mpitondra fanjakana ihany fa ianareo mpanao politika mitady mivatonay vahoaka ireo raha manao asa sonareo dia mba minarana tompoko manao fanao ny tima ianareo mpitondra fanjakana ny eo dia hoy izay hoe vahoaka anareo izay mba tsinjovina tompoko. Efa tena miatra manaina ny zava-misy iainan'ny mponina ety amin'ny fokontany Baio mandanjapy ambohy manatrika.
ho mafimafy ny fahavoazana raha tsy misy ny fijerena manokana ity toerana ity indrindra raha mitombo latsaka ny orana. Ho ajantsika hatreo ny mahakasika izay vaovao izay fa hivatsika lafim-baovao hafa kosa isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity mahakasika indrindra ny toetry ny andro. Mety hisy fiforonana andro ratsy ao amin'ny ilany atsinana ny faritra Analanjorofao raha ny fampitam-baovao eo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Ikorotana indray araka izany ny toetry ny andro amin'ny tapany avaratra sy avoany atsinana ny nosy manomboka ny alatsinainy na talata ho avy izao finantsipirian'izay eo amin'ny sariny Antry Rakotomalala. Misy tangoron-drahona mitoetra ao atsinana ny faritra Analanjorofo. Any amin'ny manodidina ny 4 sy 500 kilometatra atsinana ny Kapimasoala no misy ny foibeny. Miadana dia miadana ny fivoarany raha araka ireo singa tato anaty ny 17 ora farany. Ankehitriny kosa dia hita fa manomboka mahazo endrika ny tambolon-drivotra anaty oram-baratra miaraka aminy. Tamin'iray ora tolakandro teo manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy. Ikisaka miadana hiakandrefany io tangoron-drahona io ato anaty ny andro maromaro avy raha ny fampitamba-baovao teo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Araka ireo antotan-kevitra sy singa rehetra voaray androany io dia tombanana hiatsara ny tontolo ivoarany. Noho izany dia mety hivadika ho andro ratsy ity tangoron-drahona ity. Ikorontana indray araka izany ny toetry ny andro any amin'ny tapany avaratra sy avoany atsinana ny nosiny manomboka ny alatsinainy na talata ho avy izao. Ho betsaka ny rotsankorana amin'ireto faritra sy distrika manaraka ireto: Diana, Sofia, Analanjorofo, Andilamena, Amparafaravola, Mandritsara. Mety hiteraka fikorotanana isan-karazany izany, tahaka ny rano miandrona, fiakaran'ny renirano, fiotsan-tany arakaraka ny faharefon'ny toerana, ary marihana hatrany ihany koa fa mbola mitohy hatramin'ny 3 andro avy ny rotsankorana. Mila mailo sy mitandrina hatrany rehetra manoloana izany. Tetika no ahitana fifamaliana foana eo amin'ireo mpamily mpanampy sy mpanjifa ireny fiara fitateram-bahoaka ireny eto amintsika no antony maro samihafa. Izy ireny izay ahatarafana ny fahasimbany fotom-pisainana malagasy hatramin'izay. Hatrangy iray teny talata maty ho an'ny vato teny ary ity hoentin'ny Germaine Omenjanary sy Manora Andriamalala aminao ity. Ankoatra ny fahampotehan'ny lalana izay miteraka fitohanana lavareny dia olana ihany koa ny tsy fanajana eo amin'ny mpamily sy ny fiara fitateram-bahoaka ho an'ny mpanjifa. Ny mpamily mihodina an-dalana fa maika anenjika ny volan'ny tompon'ny fiara. Ny mpitandro ny filaminana mpisava ihany koa manao ny ataony. Vokany anefa ny mpanjifa no mizaka ny fahatarana sy fahaverezam-potoana ary fitombony ny saran-dalana. Fiara fitateram-bahoaka iray mihazo anivato no nahitana taratry ny tsy fanajana eo amin'ny fiara fitateram-bahoaka sy ny mpanjifa io. Tsy nentina noho indiany intsony ity fiara ity fa nijanona teo talata maty ka niteraka fifamaliana sy fahasorenana ho an'ny mpanjifa. Tsy netsika hatramin'ny farany teo talata maty ilay fiara ary tsy namerina ihany koa ny saran-dalan'ireo mpanjifa izay tsy maintsy voaterina andray fiara fitaterana hafa hiazo eny vato hamonjy fodiana. Adalana ivy ny tenenana hoe anjomaka talata maty. Fitaterana firenay dia any iaby. Zay manjona firenay zay. Faverena firenay andehanana eny hafa. Kasani ini waktunya talata mati. Para supina di mana di lari Taratry ny fahampotehana sy fahasimbany ny fiarahamonina malagasy ity trangan-javatra izay niseho tao anatina fiara fitateram-bahoaka ity. Samy nametra-panontaniana ny rehetra hoe atraiza ny fifanajana eo amin'ny samy maha olona miaina sy mivelona, ny soatoavina mamalagasy sy ilay ohabolan-drazana ny hoe aleo veritsikala-kalam-bola toy izay veritsikala-kalam-pihavanana. Ny tazana dia simba ny fahantrana sy fahasahiranana ny fiarahamonina malagasy ankehitriny.
vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray manjakazaka ny alabotry sy ny tsy fandrimpalemana any amin'ny distrika Anarivomamo sy ny manodidina iny amin'izao fotoana izao. Tokantrano iray ny Olasibatra atao amin'ny fokontany Sonerana Omalialina novakian'ireo olon-dratsy ny valakisoa sy ny akoho ary nomena izy ireo pozina avokoa izay tsy lasany. Maty ny pozina daholo ihany koa ny alika teo an-tanàna sy ny alika ny teo amin'ny faritra manodidina. Mitarainaka izany ireo tantsaha ary manaitra ny tompon'andraikitra mba hijery akaiky ity raharaha ity. Fa ny sesesy tatoato ny trangam-pahafatesan'olona maty andrano. Zazalakely tokony ho 5 taona teo indray no nalentiky ny rano teo amin'ny tetezana Andranomainty distrika Ambohimasoa. Tsy fantatra mazava izay antony nahafaty azy tao anaty rano. Mbola tsy fantatra ihany koa ny fianakaviany ary tsy misy mahalala azy raha teo ny olona teny amin'ny manodidina hatramin'izao. Natery ny fokon'olona eny amin'ny hopitaly Ambohimasoa ny razana. Ny vaovao ny fampianarana kosa indray feno 20 taona amin'ity taona ity ny Saint-Pama na ny syndicat-ny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara. Betsaka ireo asa vita sy mbola miandry mandritra izay fotoana izay hoy ny filohany. Ny andindin'izay tateriny Ravo Razafimahenina sy Andry Rakotomalala. Nandritra izao fitondrana izao no tena fotoana nampanginana ny syndicat tsy akanavaka. Mpitandro filaminana trano no miantrana miaraka amin'ny pasipomba mandady Zahadranomaso raha misy fikasana fitokonana. Tsy afa-miasa amin'ny tokony ho izy ny syndicat satria tapenambavy ireo tena mahita ny tsirariny eto amin'ny firenena ka manambana ny ila azy izany. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana, any amin'ny kalitaon'ny fampianarana no tena miharatsy ka mampanano avin'ny zaza malagasy. Tao lasa fahazarana ny manapaka ny fampianarana, tsy misy fandraisana andraikitra sy fanarenana avy amin'ny fitondram-panjakana nefa. Ny mpanabe mitaraina fa kely karama ary tsy mahazo fanampiana no mbola fidividina ihany koa ireo tafiditra mpiasam-panjakana. Tsy fotoana fahanginana intsony izao ny Saint-Pama fa mila mijoro ny tsirairay anarina izany fampianarana eto Madagasikara izany. Tsy ao amin'ny toerany mihitsy izy amin'izao fotoana izao fa tena mitotongana tanteraka ary tokony harenina. Resy lahatra amin'izany ny Saint-Pama ary tapa-kevitra fa hanova ny tantara. Izany hoe manomboka izao izany zahay izay ny maro an'isa indrindra ka mahenika Madagasikara manontolo dia manomboka izao zahay dia ny teny manentana dia hoe tsy hanaiky intsony isika no vato lampy lehibe sy mandodona ka ho tangena miborona fotsiny intsony. Hatramin'izay manko izay dia nanaiky izay zavatra rehetra natolotra nefa izao kosa dia hiady izay anisan'ny mpandray anjara mavitrika amin'izany famolavolana ny resaka hoavin'ny fampianarana sy fanabeazana izany. Ary le nambarako teo ihany koa le tenin'ny Einstein manao hoe tsy ny mpanao ratsy akory no anapotika an'izao tontolo izao fa ireo izay mitaza-potsiny andry zareo manao zany asa ratsiny izany. Noho izany zany izay dia manomboka izao amin'ity 20 taona manaraka ity tsy ho mpitaza-potsiny intsony fa tena ho mpandray anjara tanteraka amin'ny fampandrosoana ny firenena satria anisan'ny maharesy lahatra ny Saint-Pama no fitenenana hoe fampianarana sy fanabeazana antoko ny fampandrosoana. Fitaom-pivavahana atao amin'ny FGM Atsimon'ny Mahamasina moa no nanomboana ny fankalazana ny 20 taona nijoroan'ny syndicat-ny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara. Ijany amin'izay pejy ny fampianarana izay antsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ankoatra ny fitotonga ny fanabeazana eto amintsika atao anatin'ny taona maro izao dia miavery ihany koa ny sotoavina ka maro amin'ireo zaza sy tanora no mivoana ka lasa tezain'ny fiarahamonina. Ravo Razafimahenina no mitatitra ny vaovao eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Manovra Andriamalala. Ny fianarana ny lovatsara indrindra hoy ny Taolo. Mainga ao an-tokantrano anefa ny fanabeazana vao ny sekoly no manabe ary avy eo ny fiarahamonina. Anjara ray aman-dreny ohatra no mampianatra ireo fahalalam-pomba tokony ataon'ny zanaka, ny manitsy azy amin'ny lalana tokony alehany. Ny atafita kosa no anjaran'ny sekoly ary ny fampanajana ireo rafitra misy no anjaran'ny fiarahamonina. Satria miady rery ny sekoly ny antony ilazainy amin'izany ny ray aman-dreny indrindra fa itsika malagasy rehefa ampianatra ny zanantsika dia apetsakitsika rery ho an'ny sekoly sy ho an'ny mpampianatra le izy kanefa ao atokantrano ny fanabeazana tsara indrindra voalohany indrindra ka rehefa tsara ny fanabeazana ao atokantrano dia tonga ho azy any an-tsekoly izany dia tonga ho azy eo amin'ny manodidina izany rehetra izany satria ny ray aman-dreny izany izao sahirana amin'ny fitadiavana ny asa sahirana amin'ny fampidiram-bola. Vahaolana no arosin'ny talen-tsekoly sy mpanabe maromaro ahafahana mitana ny soatoavana malagasy ary mitazona izany noho ny fahasahiranana nefa
ny vola nombahana indrindra ho andro sekoly tsy miankina izay tsy mahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana nandritra ny fihibohana sy ny rivodozaka natapaka matetika ny fampianarana. Asiana fampiofanana aloha zany ho an'ny ray aman-dreny miverina ny école des parents dia ao amin'ilay ray aman-dreny ray mihitsy no ampitana n'ilay atsotsika hoe kolotsaina tsy soa ataovana fanabeazana dia indray manapita ny zanany. Fa olana faharoa indray dia tsy maintsy tokony jerena ny any amin'ny fanjakana mantsy dia misy an'ilay antsoina hoe transfert. Izany hoe raha sekolim-panjakana ny hiditra any amin'ny sekolim-panjakana dia tsy maintsy fantatry ilay mandray anazy hoe inona ny zavatra amin'seho tany amin'ny sekoly nisy avy tany endry ve io maditra ahoana moa fa ny sekoly privé dia tsy tahaka izany fa ny sekoly privé zany zao dia vola no mamaky azy izany hoe zay mampitombo any effectif any fotsiny ao anatin'izay zavatra rehetra izay. Tsy magaga raha toka betsaka ny ankizy mitsokan-daharana ny an-tsekoly misy ireo kamo noho ny fahatapahana matetika eo ihany koa ny tsy fanana ray aman-dreny vola enti miatoka ny saram-pianarana noho ny fahantrana. Tsy hita mazava izay politika mpanjakana anarenana izany. Eo amin'ny vaovao ny fahasalamana kosa indray mbola mitoetra eto Madagasikara ny valana retina Covid-19. Marary fito no namony aindy teo anelanelany 20 febroary hatramin'ny omaly fa 4 volana martsa. Misy 17 no hitranga vaovao tamin'ireo olona 17,703 nanaovana fitilinina ka ny 5 tamin'ireo dia tranga vokatry ny fifampikasoana. 20 ireo miaina anaty fasarotana forme grave. Mbola ny eto Analamanga moa no ahitana tranga be indrindra izay nahitana marary vaovao misy 420. Entana trano moa ny rehetra mba omailo ary anaraka trano ireo fepetra ara-pahasalamana indrindra iroso amin'ny fanaovam-bakisiny. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena kosa indray raha tsy misy ny fiovana dia ho tanterahana ny 20 volana martsa ho avy izao ny lalao ara-pirahalainy eo amin'ny ekipa pirenena ny Togo sy ny Bahreïn ny Madagasikara. Ao amin'ny kianja ny Marrakech ao Maroc no anatanterahana ity lalao ity sady fanomanantena ho an'ny Bahreïn koa. Mbola andrasana kosa hatreto ny lisitra ireo mpilalao hiatrika izany. Efa samy manomana ny lalao fifantsanana ho any amin'ny fiadinan'ny tompon-dakana Afrika amin'ny baolina kitra izay ho atao any amin'ny taona 2022 avokoa moa ny ankamaroan'ireo ekipa pirenena aty Afrika amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany no amarana ny tapany voalohany amin'ity fampahalalam-baovao ity mivoatra andro aman'alina ny vaovao mahakasika ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Mbola menjandroa tanteraka ny tady eo amin'ny andany sy ny ankilany. Mbola tsy tena miditra antsehatra anatin'ny ady kosa ireo firenendehibe hafa miandany amin'ny Ukraine. Raha toka tsy nitsahatra ny daroka bomba nataon'ny Rosia. Nzava Andriamaefa Antsirakoto Malala. Nolavy ny vondrotafika tandrefana na ny taony fangatan'ny filoham-pirenena ukrainiana Volodymyr Zelensky ny ananganana zone d'exclusion aérienne anakanana ireo sidina rosiana rehetra mety anjera bomba ny Ukraine. Milaza ny tsy andefa miaramila an-tanety na anabakabaka anampy any Ukraine ihany koa ny OTAN mba hisorohana ny ady mivantana amin'ny Rosia ka mety hamotika ny Eropa manontolo no antony izany fanapahan-kevitra izany hoy ny sekretera jeneraly ny vondrotafika ity. Nanameloka io fanapahan-kevitra io araka izany ny filoha Ukrainiana Zelensky ary nilaza fa tompony antoka tanteraka amin'ireo mateo Ukraine ny OTAN. Mitohy hatrany mantsy ny zera bomba ataon'ny Rosia amin'ireo tanàn-dehibe maro any Ukraine. Sivily maro no fantatra fa namony ainy ary trano fonenana maro no simba tanteraka ankoatra ireo toerana manan-danja ao Ukraine. Manambana miditra tsikelikely ao Kiev reny vohitra Ukraine hatrany mofo ireo miaramila Rosiana raha toka efa miandry azy ireo ny tafika Ukrainiana miaraka amin'ny vahoaka ao aminy. Mbola mitohy kosa ny fampidiana ireo mpilaravinahitra mipetraka ao Ukraine ho an'ireo ambasady izatsokajiny raha toka misy amin'ireo toeran-tany Ukrainiana kosa no voatery miafina amin'ny toerana azo antoka no ny tahotra sy ny voka-dratsy mety ateraky ny ady. Ivadika lafim-baovao ny politika kosa isika atao anatin'ny ireto fanadihadiana manaraka ireto. Aradrary ny fitakiany solombavam-bahoaka lanta amin'ny anarany antokontsika Madagasikara, ranambarany olona HVM teo aloha, Dr Luc Ramparson. Manana vahoaka ao an-damosina izy ireo ary tsy tokony amavany izany raha ny fanazavana. Nanao ny fanadihadiana Asinandriamalala sy Toky Ramarola. Aradrariny sy aradalana ary fahefana no meny ny lalam-panorenana ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny andalana 300 ny fitsipaham-pitokisana. Raha izao skandalina maro isan-karazany sy tsy fahafehezana vidangany fidim-piainana izao dia rariny io hevitry ny solombavam-bahoaka tima io hoy nambara ny olona HVM teo aloha.
marina ny fitavam-pirenena ny azy zay ny zany anavotana an'ity firenena ity ary injian'ny matory ao nge araka ny tenin'ny le filohana toko raha izay olom-boafidy reo manana vahoakany reo asa tsinjireo marina ny azy mipetraka manana vahoaka zay ny nangatahana vahoaka anazy dia tokony nanao ny asany izy amiko zany a ny motion de censure amiko aloha dia mitombona nataon'ny député Tim efa nirehantsika sato naotemiera pirenena tao efa vorenge ny RT manofa izy ro député Tim reo nofy an'le tompoko ny tonga réalité raha izao tsy faiza mitantana ataony Andry Rajoelina izao dia tsy afaka ny hiditra ao anatin'ny fiaraha-mitantana mihitsy ny mpanohitra raha ny fanazavana trany zay tompoko tsy hiara mitondra amin'ity fitondrana raha mbola toy izao foana le izy ny fisondrotry ny vidim-piainana zay ny vahoaka zany hoe fanampanantenana zany tsaratsara ny zavatra miditra ao ambliany tonga ao ambliany ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao dia melafo vidina amin'ny vary ny ampitsin'iny miakatra ny vidiny vidina miaraka aminy zao tonga koa ny solika zay mino araka ny lazain'ireo manampaizana amin'ny momba ny toe-karena fa tsy maintsy hiakatra ihany koa dia asa zay fetrika an'izay eo ny zordira moa zany amin'izao fotoana izao lazaina fa hoe rehefa lany ahako ohatra raha mety zordira mipetraka nareo aterony an-tranoko ka asa raha misy manana camion disponible reo nga manaraka fangatahany amera aterina ny aminy ngama fangatahany ngama lizy tsy zara mandeha to raha ny zava-misy ny resaka eny an-dalantsara rehetra eny aloha dia efa misy ireo karazana fivoriana miafina maro isan-karazany mandeha amin'izao fotoana izao ataon'ireo solombavambahoaka momba ny fitsipaham-pitokisana takiny solombavambahoaka Tim io niparitaka tao anatin'ny tambazotra antserasera ireo dossier mirakitra ny volabe miopampana raisy ny tale général-ny CNAPS vao antso teny anivon'ny cybercriminalité nefa ny andro andry ny filohan'ny syndicat ny mpiasan'ny CNAPS izay voalaza fa nivoan'ireo antota taratasy ireo mbola Iasin'Andriamalala sy Toky Ramaraloatrandry no mitatitra amintsika ny antsipriny izay vaovao izay 20 tapitrisa ariary na 125 millions FMG isam-bolana ny karamaray sy ny tale général ny CNAPS raha ireo atota taratasy ny paritaka tao anatin'ny tambajotra tserasera anojerena tsy vitan'izay ihany fa mbola mitetina 2 tapitrisa ariary na 10 millions de francs ny prime azony atale généraly ary ny tena nazendana tao anatin'io taratasy izay miparitaka io dia nitafiakatra hatrany amin'ny 1.20 tapitrisa ariary na 55 millions FMG ny ofatranony satuna ny sora-bola miopampana ny paritaka tao anatin'ny tambajotra tserasera fotsiny ihany reo nagaga ny rehetra amin'ity raharaha ity dia nampanatsoina tena nivon'ny cybercriminalité ny filohan'ny syndicat ny mpiasan'ny CNAPS izay nilazaina fa nisan'ny loharano ny poiran'ireo atota taratasy ireo ho ny randrana sindikaly ho anay aloha zany raha misy zany fandefasana azy any amin'ny cybercriminalité zany aveo zany efa manao aveo zany ny CNAPS amin'ny fisiny zavatra voalaza atao anatin'ny tony taratasy mandeha amin'ny réseaux sociaux ty ka ny fanontaniana apetraka zany dia makany amin'ny mpikambana ao anatin'ny conseil d'administration ny CNAPS ao anatin'ny conseil d'administration misy olo tena nipiasa ao vina nanapahanareo an'ireo tena marina ve ity vaovao mandeha amin'ny réseaux sociaux ty hoe tombontsoa miopapana no raisina sisitrahany tale général ny CNAPS amin'izao fotoana izao dia mazay zany amin'ny taky anao fanamarana ofisialy ny mikasika nyreto feo sy taratasy mivoaka momba ny volan'ny mpiasa ao amin'ny CNAPS eto nisy olo tena nipiasa ao amin'io CNAPS io satria tompona andraikitra voalohany zareo tokony milafantatra zany ny fisiny na fahamarinana na tsy fahamarinana ny reto voalaza tao anatin'ny reto ankoatr'izay dia anisany hita tao anatin'ireo atota taratasy ny paritaka ireo ihany koa ny famoaham-bola za tapitrisa mahery ho an'ny fikambanana akaiky ny filohan'ny repoblika hatramin'ny ariva teo tsy mbola nainona vaovao ny momba n'ilay filohan'ny syndicat ny mpiasan'ny CNAPS tena nivon'ny cybercriminalité
manodidina izay vaovao izay atrany nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika URSAB momba ny fanodiko-dinam-bola eo anivon'ny orinasa KNAPS ihany koa androany ny filohan'ny RMDM diaspora any ivelany Ramatoa Fanirisoa Erinaivo anambarany fa mila mifono vahoaka malagasy satria ny fiahiana ara-tsosialy iray manontolo mihitsy no tandindondoza ankehitriny mitatitra amintsika ny vaovao Njava Andriamaefa Antsy Rakotomalala. Miteraka resabe ho an'ny mpanarabavao indray amin'izao ny ampamoaka mikasika ny fisina fanodiko-donam-bola miompampany eo anivon'ny orinasa KNAPS izay navoaka ny Fanirisoa Erinaivo tao anaty pejy Facebookny. Voatonontonona ao anatin'izany raha izany ny tale jeneralin'ny KNAPS sy ny olona akaiky ny filoha ankehitriny. Tao aorian'io ampamoaka io anefa dia nosamborona avy hatrany ny filohan'ny sindikany mpiasan'ny KNAPS izay voalaza fa namoaka io raharaha io. Fa za dia miteny avoay so dia izao io Jojo io raha tsy tembola ivoaka satria tsy Jojo mpamoaka information plus nareo mitazona Jojo ao plus ivoaka ny information avy aty ambadika satria tsy Jojo mamoaka le izy. Je le connais même pas le Jojo satria tao amin'ny syndicat ao anatin'ny solidarité syndicale de Madagascar izy izay no tarigo io syndicat ngeda be misy syndicat rehetra io fa tsy tadidiko hoe iza le satria efa niova taty aoriana ny président KNAPS fa kosa izahay dia miteny fa ny syndicat rehetra ao anatin'ny SSM dia tsy maintsy fanohana satria misy syndicat ny piasa avy any amin'ny privé misy syndicat piasa avy any amin'ny public ao anatiny ao. Karaha ho sambornareo daholo ny président ny syndicat rehetra dia asa metombo ve tsy hafa tianareo manko mametraka olana tsy efa mizatra tsisy dikany. Miantso ny malagasy rehetra araka izany Fanirisoa Erinaivo mba ho tonga saina ary anohitra izao fanaovana tantely afa-drakotra ny volam-bahoaka izao. Ary ny mpiasa malagasy dia mbola tairika ihany hoe vola latsakemboka tena hoe latsaky ny emboko ny atsembohanareo latsakemboka ny atsembohanareo nalefa tao amin'ny KNAPS mba neritreretina hoe ho ampiasaina hiatrenareo ny retraite raha mitoy io ka lasa fahity io KNAPS io dia mba imagine firy million ny mpiasa malagasy tsy hanana retraite. Miantso fandraisana andraikitry ny Biankosy sy ny samifinina ihany koa moa Fanirisoa. Hoe ny bonga tsara kosa isika ato anatiny ity fanadihadinina manaraka ity nanatanteraka famboleka teny an-toerana androany ny tanora tiako Madagasikara ao amin'ny distrika na Tsimdrano tonga niatrika izany ny birao tanora ty Tsimdrano sy ny solombavam-bahoaka ary ireo mpikatroka tsotra ny tanjona dia ny fanehoana fa manana andraikitra amin'ny fanarenana ny firenena izy ireo ho lasa tontolo maitso indray hoy ny fanazavana ny antsipirin'izay tateriny Germain Menjanary sy Manofra Andriamalala. Tiako Madagasikara nasehon'ireo mpikatroka tima ao amin'ny distrika na Tsimdrano indray izany androany tamin'ny alalany fambolekazo toy ny ananambo sy ny akasia izay no karakaray ny tanora tima a Tsimdrano. Tonga niatrika izany ny solombavam-bahoaka izay voafity tamin'ny anarany antoko ary nanamafy fa etsika ho fanehoana fitiavan-tanindrazana ity natao ity. Tonga maro ireo mpikatroka nanao izany teny bonga tsara androany no mafisy ny solombavam-bahoaka ihany koa nanindra izany fa efa milamina avokoa ny paikady mba entina anarana maso ny fitombony ireto zanakazo izay novolena ireto. Samina tsapotsika ny haitany teto Madagasikara ary tsy fahampin'ny rano izay atao hoe nampimenimenina sy nampijaly ary nampitaraina ny vahoaka malagasy tamin'ireny fotoana ireny dia noraisina ho adidy izao fambolekazo izao mba ho fiarovana ny tontolo iainana sy antenaitsika fa mba hitondra vokatsoa indrindra n'izay fahazahoana rano izay dia nandray anjara ireto mpikambana ireto. Tamin'ity andihan'ny fambolekazo ity moa zany dia voankazo miisa 5,000 fototra no ezahan'ny mpikambana novolena zany. Marihana fa tsy zanakazo no natao fa voanina hazo no nentina zany nambolena tamin'ity andro an'io ity. Misy karazany vitsivitsy izy ireo ao ny akasia ao ihany koa ny ananambo sy ny sisa ireo zany dia endrika anankiray nentina hitondrana an'izay hoe fandraisana anjara borika. Efa mipetraka ny atao hoe paikady amin'izay lafiny
fikojakojana nireo zanakazo na ny voankazo zay natao tety atoerana satria ny rafitra tiako Madagasikara dia misy avokoa manerana Madagasikara dia ny tiako Madagasikara atao anatin'ny commune Bongatsara zany no iantoka an'izay fanaraha-maso zay. Ankoatra ny fanatsarana tontolo iainana izay isan'ny nahasarotiny any Filoha Marika Ravalomanana tamin'ny fotoana izay nitondrany any Madagasikara dia nambaran'izy ireo ihany koa fa etsika ho fampivondronana ny mpikatroka izao fambolekazo izao. Tony tany tony mila rovana satria raha hitantsika somary ngazangazana ihany dia le nofo tany iny mila rovana tsara mba tsy ho lasan'ny rano anetsina an'ireo lakan-drano maro izay manondraka ny toeram-pambolena ety Bongatsara. Zay ny antony lehibe ary ny anankiray moa dia tsara fantatra hoe ny tiako Madagasikara dia mila mamondrona hery zao fionan'izao zany ankehitriny dia efa endrika anankiray ho fampivondronana ny mpikambana rehetrarehetra amin'izany. Nisy ny sakafo maivana ny fampizarany rehetra taoriny ny efa natanterahana ny asa ny tazany dia nyrahina tanteraka ary somary nisy endrika fialam-boly mihitsy aza izany. Tsy ny fanarenana any Madagasikara ho maintso ihany no tanjona hoy ny solombavam-bahoaka fa ny fanarenana ny firenena iray manontolo mihitsy noho izany tohizo ny lalantsika hoy ny nambarany. Tapitratreho ny fampahalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany warainao avy hatrany aoriany fampahalalam-baovao ny Global News aorian'izay kosa ny fandarana ahoana marina dunina izay ndray kosa ny lohateny oronan-tsary warainao eto amin'ny fahita lavitry ny NBS amin'ity alina ity ny tena kokosa mametraka ny mandrapitafa ao amanarika indray veloma tompoko.